ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabatsika ravaka malalatra ity sabotsy fahenina amby roapolo ny volana martsa ity. Ny voalahatra mofinaina dia ny bokyny Deutéronomie toko faharoa amby telopolo, Deutéronomie toko faharoa amby telopolo andiny fahenina amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby efapolo, Deutéronomie toko faharoa amby telopolo andiny fahenina amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby efapolo. Anaran'i Jesosy. Fa Jehovah ny mirary ny olony ary anenina ny amin'ny mpanompony raha hitany fa lany ny heriny ka lasa avokoa na ny voazona na ny afaka. Ary teny hoe izy aiza reo Andriamaniny dia ny vatolampy izay nialofany izay nihinana ny saboran'ny fanatiny ary nisotro ny divain'ny fanatitra idiny. Aoka ireny no hitsangana ka hamonjy anareo ary ho fierena ho anareo. Fantatra ankehitriny fa izaho dia izaho no izy, ka tsy misy Andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona ary izaho no maharatra sy mahasitrana ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Fa manangana ny tanako amin'ny lanitra ka manao hoe raha velona koa aho mandrakizay. Raha manasa ny sabatro manelatselatra ka voarain'ny tanako ny fitsarana dia hampandiaviko ny mpandrafainy ataony ary ovaliako ny makala. Ataoko mamindra ny zanatsipikako ary ny sabatro ihinanofo dia ny ranony vovony sy ny baboba amin'ny lohan'izay lehibe amin'ny fahavalo. Mihibiry jentilisa mba amin'ny olony fa ny ranony mpanompony no ovaliany. Hamaly ny mpandreafa azy izy ary anao fanavodana kosa ho an'ny taniny sy ny olony. Ray maso anao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fahenina amby telopolo avana no entina mampahery antsika fa Jehovah anome ny rariny ny olony ary anenina ny amin'ny mpanompony raha hitany fa lany ny heriny ka lasa avokoa na ny voahazona na ny afaka. Azo adika ity andininy ity ravako malala amin'ny fomba azahoantsika azy kokoa dia ny hoe Andriamanitra dia anome rariny vahoakany. Rehefa tsinjony sy tsapany fa reraka izy, lany hery izy ary rehefa hitany fa tsy hitan'ireo vahoaka ireo intsony zay anterany. Fa Jehovah fa ny tompo dia anome rariny ny olony ary hamaly soa azy, hanasoa azy rehefa lany hery izy ary rehefa tsy hitany intsony zay anterany dia hamonjy azy izy. Zay lay heviteny raha lay dikateny raha atao malalaka kokoa ry havako malala. Ny dikale teny dia ny hoe Andriamanitra dia mamela ny olona voalohany indrindra, mamela ny olona ho andalo fizahan-toetra, mamela ny olona hizaka ny vokatry ny nataony. Hotsika manao hoe tsy de tena amin'ny lafiny arabaky teny loatra ny hoe mamaly ratsy Andriamanitra, tsy de arabaky teny loatra zay. Fa raha ohatra ka mitranga ny ratsy dia noho ny safidin'ny olona fotsiny ihany. Io lay tahaka ny teny malagasy no hoe nitody tsy misy fa ny ataon'ny olona no miverina. Zany hoe rehefa ny safidy iny lalana iny ny olona anankiray dia fantatra fa iny lalana iny tsy maintsy mitondra any amin'ny fahavoazana. Matetika fandraisantsika ohatra manao hoe rehefa ohatra ka mahery misotro toaka isan'andro anao, mamy isan'andro, miboboka toaka dia ny lalana andehananao dia zao any amin'ny aretim-bavony, any amin'ny aretin'ny taolana, any amin'ny aretina maro isan-karazany. Dia raha mitranga izay zavatra dia azo atao hoe mamaly ratsy Andriamanitra. Fa izao efa nambaran'ny tenin'Andriamanitra fa iny lalana iny dia makany amin'ny fahavoazana. Noho izany dia raha misafidy an'iny ianao dia tsy hoe Andriamanitra no mikapoka anao fa Andriamanitra mihitsy no efa manao hoe ty le lalana makany amin'ny fahavoazana, ka raha makany dia vo zany. Dia tsy noho ny nikapok'Andriamanitra fa noho ny safidy. Tsy hoe namaly ratsy Andriamanitra fa noho ny safidinao mihitsy le lalana. Fa ny faharoa koa dia izao na izany na tsy izany ary dia avelan'Andriamanitra hitranga koa nefa le ratsy, azon'Andriamanitra sakanana koa nefa le ratsy.
no ny antony maro samy hafa. Mety tsy azo Andriamanitra sakanana lay voka-dratsiny lay safidinao. Mety nisy ny safidy misotro toka tokoa tao amin'ny fiainana, fa zao noho ny famindrampon'Andriamanitra dia tsy naninona mihitsy izy fa tonga kristianina ihany, dia tsy nanako nininona tamin'ilay izy, dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay io teneniny io hoe mamaly soa Andriamanitra. Eto zavako malala de misy zavatra roa na telo tiany tompo takatritsika amin'ny andininy fahinana ampitelopolo. Fa Jehova no nomerary olony ary anenina ny mpanompony raha hitany falany heriny ka lasa avokoa na ny voahazona na ny afaka. Voalohany indrindra zao afaka malala, Andriamanitra de mamindra fo ary manome rariny ny mpanompony. Andriamanitra de Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra dia Andriamanitra mamindra fo. Raha ohatra ka misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika de jerevo amin'izay hoe Andriamanitra fitiavana zay. Ny Baiboly manontolo dia manazava ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Mety mahita zavatra mahita teny mahery tsika araka ny tenin'ny tompo anao hoe hitsangana nitondra ny sabatro de tiany andripaka sy ny tahaka zany hitantsika amin'ny manomboka any andininy fa efapolo. Dia raha misy an'ireny teny reny ao dia tsy hoe Andriamanitra lindra Andriamanitra, tsy zay loatra ny dikany, fa Andriamanitra tsy mahazaka ny ratsy Andriamanitra ka manadio sy manaisotra ny faharatsiana mba tsy hanimba. Dia Andriamanitra hotsika teo Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mpamela heloka, Andriamanitra zay mikasa mandrakariva hanao tsara sy hitondra ny tsara ny olona ao amin'ny fahatsarany. Andriamanitra de tsara ka tsy misy ratsy ao amin'Andriamanitra, fa zay ataon'Andriamanitra de tsara avokoa satria tsara izy. Dia eto raha hoy ny bokin'ny Deutéronome hoe satria tsara Andriamanitra dia manome rariny ny olona izy. Rovin'Andriamanitra no manome rariny ny olona ary satria tsara izy. Rehefa hitan'Andriamanitra fa trotraka ihany ny nofo. Zany hoe vokatry ny safiditsika de vokatry ny safidy mampanotatsika de misafidy ratsy sika, de vokatry de mizaka ny nataotsika isika satria mandeha amin'ny lalana ratsy, de hitan'Andriamanitra ndraindray fa trotraka lay nofo. Mizaka ny vokatry ny safidy, trotraka lay nofo, mizaka ny vokatry ny safidy. Vokatry ny fahotana natao dia mety reraka ihany ny vatana, reraka ihany ny fanahy, reraka ihany ny nofo. De hoy ny bokin'ny Deutéronome hoe de miditra tsehatra Andriamanitra. Tsy vitan'Andriamanitra ny mijery ny mpanompony de afaka malala trotraka, reraka ao anatin'ny vokatry ny safidy. Tsarotsaka tsara Jona zay ndrahan'Andriamanitra andeha hitory ny tenin'Andriamanitra hampibebaka ny olona tany Ninive, saingy ny vily lalana izy dia lasa nandositra tany Tarsosy. De tany izy no nivangin'Andriamanitra teny an-dalana. Tsarotsika izy ny Jonas ny tanatana mangany, Jonas ny amafisan'ny fieritreretany fa Andriamanitra dia mpamindra foka. Izy hoe fantatrake fa za fotsiny no adalainao, ianao nge mindra fo an'ireo olona reo fa za fotsiny no adalainao e. Dia novonjen'Andriamanitra izy afaka malala. Hoy tsika manao hoe Andriamanitra dia mamindra fo rehefa hitan'Andriamanitra fa reraky tsika, trotraky sika, dia vonjen'Andriamanitra. Tsy vitan'Andriamanitra na de misafidy ny anao ratsy ary sika nandray. De zao tsy vitan'Andriamanitra ny mamela atsika izaka an'ireny samy rery. Be de be ny andinitsotra masina tahaka zany hitatsika ny tantaran'ireo mpanompon'Andriamanitra maro zay rehefa trotraka ny nofo vokatry ny safidy de miditra tsehatra Andriamanitra, manavitra ny mpanompony satria famindram-po izy. Ary Andriamanitsika ny afaka malala tsy Andriamanitra mpandatsa. Eo miteny izy manao hoe amin'izay fotoan'izay nge de ho hitanareo ny hoe iza no Andriamanitra namontsy anareo e. Ny dikan'io teny io tsy hoe mandatsa Andriamanitra, fa ny dikan'io teny io hijoro vavolombelona isika. Rehefa avotan'Andriamanitra ao anatin'iny vokatry ny fahotantsika iny isika, tsy fitandremantsika ny fahasalamantsika, tsy fitandremantsika ny fiainantsika, dia trotraka ny nofotsika
vizaka sika de miditra tsehitr'andriamanitra de hijoro vavolombelona tsika rehefa manao hoe za zao a de navotan'andriamanitra tokony efa izao ny fiainako fa navotan'andriamanitra zay ny dikan'io teny manomboka amin'ny andininy rehetra andinina vito am'y telopolo io rehefa avotan'andriamanitra ao anatin'lay fahavoazana nateraky ny safiditsika isika de hijoro vavolombelona sika ka teny manao hoe tsy misy andriamanitra tahaka an'andriamanitra fa za zao isika zao efa niala tamin'andriamanitra fa navotan'andriamanitra tantara ny zanak'Israely tany anefitra ny makivaky nefitra impiry mo ny tsy ny safidy ny ala tamin'andriamanitra ary de naveran'andriamanitra niatra taminy vokatry ny safidiny fa izao rehefa reraka ny nofony dia tonga andriamanitra namonjy azy indray namela heloka azy ary namerina azy tao amin'ndray fa ny faharoa de izao koa ny teny manao hoe fa andriamanitra dia manasoa ny mpanompony rehefa hitany fa lany hery izy rehefa hitany fa vizany izy de izao asoaviny ndray zay ny mampahagaga an'andriamanitra ry afako ay andriamanitra mizaha toetra rehefa hitan'andriamanitra fa eo koa lay ratsy zay ny safiditsika dia mizaha toetra tsika koa andriamanitra averan'andriamanitra ho fizahan-toetra lay vokatry ny safidy iny lasa fizahan-toetra iny zany hoe vokatry ny safidinao asa tsy fantatro nisy olona nanao zavatra tsy mety tao amin'ny fiainany sanatria nangalatra nanao zavatra tahaka zany de mety ho voasazina simba ny asina tahaka zany de lasa fizahan-toetra ho azy iny rehefa aveo lasa tonga fizahan-toetra ho azy iny de reraka izy de avadik'andriamanitra fahasoavana iny rehefa mitodika ho amindray ny olona ho tsika manao hoe andriamanitra de mizaha toetra tsika ihany ko lay fakapana rehefa ny tanterahina de nanjary ota ary rehefa ota de manjary lasa misy valy ny fahotana valy keloka vokatry lay safidina tao de tonga iny rehefa aveo tonga fizahan-toetra iny zay ny mahatonga ny hoe teny anankiray ihany perasmos amy teny grika ny hoe fankapanahy sy fizahan-toetra fankapanahy mahatonga ny olona miala amin'andriamanitra fa izao rehefa tanterahin'ny olona le fankapanahy de tonga zay natsoina hoe ota ary rehefa ataon'ny olona le ota de manjary misy valin'ny ota le valin'ny ota de zao lay vokatry lay zavatra nataony ary rehefa mandalo ny vokatra zavatra nataony iny izy mangiry firy izy amin'iny de lasa fizahan-toetra de rehefa miverina amin'andriamanitra izy io le fizahan-toetra io de manjary fahasoavana ndray naterany rehefa malala hotsika manao hoe andriamanitra fanondram-po ka na inona lalana ny safiditsika de mamela heloka atsika andriamanitra ary rehefa miverinao amin'andriamanitra isika de manjary ataon'andriamanitra fahasoavana ndray lay zavatra lalovantsika teo ho ny andiny fahina amby telopolo fa andriamanitra de manasoa ny olona ny mpanompony ndray rehefa hitany fa tsisy anteherana itsony izy rehefa hitany fa zay ny dikany teo lasa avokoa na ny voazo na ny afaka dia rehefa hitan'andriamanitra fa tsy manak anterana ntsonytsika ho aiza moa sika ao anatin'lay fizahan-toetra ao anatin'lay valin'ny fahotana nataotsika ho aiza moa sika ny totototo aiza ao amin'andriamanitra ihany ary rehefa hitan'andriamanitra fa tapidalaka le isika ka mitodika amin'andriamanitra de omen'andriamanitra indray ny fahasoavany afako malala andriamanitra famondram-poa andriamanitra fitiavana ka ho an'izay rehetra mitodika amin'andriamanitra ao anatin'ny fizahan-toetra na ao anatin'ny vokatry ny natao ka mahatsiaro hoe tsy mety de izao mamonjy andriamanitra fa ny farany avako malala dia aseho ity andininy fa fahenina amby telopolo ty lay fanamarinana ny fampianaran'ny Calvin manao hoe andriamanitra de manana fahefana am'zay tiany amindrana fo andriamanitra de manam-pahefana mihitsy amin'ny olona sy ny zavaboariny ka rehefa mindra fo andriamanitra de mamindra fo ary io no manamarina ny tenin'ny Jesosy manao hoe tsy misy olona mahay manatona amin'andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'andriamanitra ihany ny olona manota de izao ny olona manota de andriamanitra ihany no mitaona ny olona mitaona n'iny mpanota iny ho ao aminy de zay mahagaga ry avako malala
ny io mahatokany Calvin ndray lasa netrehitra manao hoe ahoana moa zany Andriamanitra. Misy mpanota tena atao amin'Andriamanitra mibebaka androany, misy mpanota mbola sy tao amin'Andriamanitra mibebaka fa mbola manota ihany afaka raha pitso. Inona no anton'izany? De marina fa eo ny safiditsika olombelona, fa eo koa rehefa malala ny Calvin ny fahefan'Andriamanitra. Misy olona atson'Andriamanitra amin'ny fotoana anankiray io, ary ny antony atson'Andriamanitra azy mpanota izy de atson'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Ohatra Saoly dia andeha any an-dalany Damaskosy, efa tafavoaka ny Damaskosy no niona tamin'i Jesosy de an-dalany Damaskosy. Fa naninona ny tsy talolavitra ny namonina Stefana Saoly no natson'Andriamanitra. Fa naninona no navelan'ny tompo namakivaky an-lalany Damaskosy izy, ary efa afaka ny Damaskosy izy an-dalany Damaskosy vao natson'Andriamanitra, volana tamin'ny tompo. Fa naninona ny sery-taona talohany io na roa taona talohany io, raha mieritreritra maha olombelona de mieritreritra hoe raha ohatra zao ka roa taona talohany io Saoly natson'Andriamanitra dia tsy maty Stefana. Izay no mahatonga ny Calvin miteny manao hoe Andriamanitra ihany mahalala ny dikany zavatra rehetra. Andriamanitra ny mahafantatra hoe eto ty olona ty no tsoko, eto ty olona ty no foaziko andray ahy. Zany rehefa malala tsy hoe akory maha olombelona Andriamanitra ihany miantso atsika, fa manana safidy mazava isika. Tompona ndraiky tsika misafidy tsika, fa misy koa ny antson'Andriamanitra ry havako. Ary izay tenen'ny boky de Théonomie, Andriamanitra de manana fahefana hoe eto ianao no atsoko ho tonga an'izao. Mety ho 2 taona lasa nandahy ianao, mety ho 5 taona lasa nandahy ianao, mety ho 10 taona lasa nandahy ianao, fa rehefa tonga ny antson'Andriamanitra androany de nanaiky ianao. No ny antony tsy fantatrao hoe naninona ary nandahy ty antson'Andriamanitra ty foana 3 taona lasa zay, fa naninona ankehitriny manaiky azy. 5 taona lasa sao raha natsonanao an'izao de tsy nanaiky mihitsy ohatra. Na 10 taona lasa de tsy tapa-kevitra amin'io mihitsy fa nahoana ianao no am'ty andro ankehitriny ty nanaiky, nahoana ianao no natsona tamin'ty andro ankehitriny ty. De zao Calvin, satria Andriamanitra ihany no miasa, tsy asan'olombelona mihitsy no mahavaly an'izany fanontaniana zany. Mety mahana fanazavana ihany kamitsika hoe ka zay avy nanam-potoana ka zay avy nalalaka kely ka zay avy vao nalamindamina ny asako na zay ndray mety ho valitenitsika na hoe satria nahitan-drano na de otra mahafinaritra le izy. Tsia o Jesosy tsy misy mahay manatona an'Andriamanitra fa tsy amin'ny alalan'Andriamanitra ihany, ary ny antson'Andriamanitra de amin'ny alalan'ny fotoanan'Andriamanitra rery ihany. Ary zay no sokaratiny ty boky de Théonomie toko 2 ty, toko 2 ty, ny 2 ty manazava tsara fa Andriamanitra ny tompon'ny fotoana, Andriamanitra ny tompon'ny fandarana ny fiainan'ny olona. Ka na dia eo aza ny lalana ratsy zay mety ho safidin'ny olona, na eo aza ny mety ho amafisapon'ny olona, de zao Andriamanitra ny manana ny fotoanany. Andriamanitra ny manana ny fotoanany, ary fotoanan'Andriamanitra io de tsy tara mandrakariva. Andriamanitra ny mamindra fo am'izay tiany amindrany fo. Ary rehefa indrindrindra rehefa hitany fa vizaka ny olona, rehefa hitany fa tonga lay fotoana de asoavin'lay olona. Zay ry havako malala ny tokony isoratsika an'Andriamanitra mandrakariva. Paoly de niteny an'izay mandrakariva nanafatra ny zanany, nanafatra ny Titosy izy, nanafatra ny Timoty izy, nanamafy fa zava-dehibe ny antson'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompon'ny fahefana am'zany antso mahampino zany, ka tsy tokony misy pino anao atsirambina ny antson'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Paoly mitemana hoe misaotra an'Andriamanitra amin'Alan'i Kristy Jesosy fa notendreny ho amin'ny fanompony. Zany hoe misaotra an'Andriamanitra fa natsoiny ka nataony mpanompony. Olona nanana zay na izy azy, mpampianatra l'université Paoly, olona nanana ny toerana na izy azy, citoyen romanina izy, olona ambony izy, fa izao izy manao hoe misaotra an'Andriamanitra fa notendrena ho mpanompo. Avako malala aoka tsy isy anao atsirambina ny asa fanompona, aoka ho ambety tenitsika ny fisaorana an'Andriamanitra fa nataony kristianina. Aoka isotra an'Andriamanitra fa nataony kristianina, tsy misy olona afaka manatona an'Andriamanitra fa tsy amin'ny alalan'i Jesosy ihany. Antson'Andriamanitra ny maha kristianina. Tsy misy fanontaniana azo tsika petraka hoe tompo, ka nahoana le olona tsy ambonina iaty zany no tsy kristianina fa silamo, nahoana le olona ry tsy mivavaka, de izy tompo ihany mahalala an'izany, tsy ho valinao mihitsy zany. Manazava Andriamanitra ny tompon'ny fahefana, Andriamanitra ny manana ny fotoanany. De tsika koa tsy afaka miteny manao hoe satria zany silamo de verany amin'ny afo be. Andriamanitra ihany ny mahafantatra an'izany. Ny adidinao de nitovy filazantsara aminy amin'ny fotoana anananao, fa ny fitsahan'Andriamanitra azy dia Andriamanitra rery ihany.
misy mitena ka ahoana moa zany re tsika kristiana zany zao vovonjy de ahoana de marary anao mahita andren'olona tsy kristiana reny fa ny tsara atsika manao hoe raha anina kosa zao de veriny amin'ny afo be daholo tsy afaka mipetraka eo amin'ny toeran'andriamanitra sika ahoana moa no afahanao mipetraka eo amin'ny toeran'andriamanitra ka hitsara hoe raha anina de tsy voavonjy tamin'ny roatra zao satria atsika manoloana an'ireny fahafatesan'ny olo titsika de mieritreritra hoe inolina angamba raha fijeriko azy de tefa tsy voavonjy mihitsy fa tena angamba ny toetra ny efaotro zao izy sady tsy fantatro mpamono vady ve izy sampaninona sapa mety io tena angamba eny amin'ny afo be tsy afaka malala tsy afaka mipetraka eo amin'ny toeran'andriamanitra mihitsy ianao andriamanitra ihany mahalala an'izany andriamanitra ny mahafantatra ny segondra ray farany ny antson'andriamanitra azy tsy anjaranao ny mahafantatra an'izany ny anjara ny tenanao ihany ny fantatrao ny tenanao aza tsy mbola fantatrao ny soratra masina andriamanitra ihany ny mahafantatra an'izany de aza mipetraka mihitsy eo amin'ny toeran'andriamanitra ka hitsara hoe raha anina zany zao tsy over raha anina zany zao tsy voavonjy sy ny sisa rehetra ary tsy misy mahay manatona an'andriamanitra fa tsy amin'ny alalan'andriamanitra rery ihany de misoran'andriamanitra fa nataon'ny kristiana ianao misoran'andriamanitra fa efa nantsony ka tonga mpanompony de mivavao any manodidina anao ary atojo olona izay mety hitanao hoe tokony efa hoan'ny tomponao nefa mbola mafimafy tarina de zao eto ambavaka ny tompo ihany manana ny fotoana etson'ny mpanompony ninninona ny adiditsika de ny mitory ny miresaka ny manazava fa andriamanitra ihany tompony fietsona ary amin'ny fotoana indrandray raha tsy andrasanao azy tsony efa mahakivana hoe ngamby ny oliny tsy ovy de miovy izy nisy mafy nisy ohatrany Saoly nisy mafy nisy ohatrany Petera nisy mafy nisy mafy ohatrany Mosesy fa voataizany tompo ao aminy ihany ary mety misy mafy koa hoe mety mafy ohatranao fa ngamonao de tonga tevetrany de nino taiza koa ny lalana netsoan'andriamanitra anao fa zao natsoan'andriamanitra ianao de nino ko vitan'andriamanitra niatso anao tonga kristiana ka ahoana ny olona fantatro marobe ny tsy ho vitany zany fa izao manana ny fotoana ny andriamanitra de manana faharetana de misoran'andriamanitra fa efa mpino ianao ivavaka sika tompo ao misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao mahagaga fa andriamanitra manome rariny ianao andriamanitra mamindra fo andriamanitra miantra ireo zay rehetra mitodika any aminao ireo rehetra zay miverina eo amin'ny azy fijalian'i Jesosy zanakao de mampaherezana i tompo hitoetra mandrakariva atoky ny fahasoavanao andriamanitra mahana fahefana feno amin'ny zavaboarinao ianao de ny angatahanay tompo ny hanekenao hiara-monina aminay hanekenao ny hanovany fonay hanovany fon'ny firenenay hanovany fon'ny mpitondranay hanovany fon'ny fianakavianay hanovany fon'ny mpiarabelona aminay hanovany fon'ny fiaramonina mba hiaina fifankatiavana hiaina ny fitiavana anao andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra fantatray tompo fa tsy misy andriamanitra afa-tsy ianao ary ianao no andriamanitra nahazo zao rehetra zao andriamanitra fitiavana tsy misy mahay manatona anao raha tsy amin'ny lalanao ihany no zany tompo de meteza amangy ny malagasy rehetra ianao mampahereza ny fiangonanao hiasa ampitiavana hiasa ao anatin'ny fahafoizan-tena hiasa ao anatin'ny fifaliana ho fiasany opelatronanao itaona ny malagasy fa ny fanahinao masina ihany no fanahin'ny fibebahana ny fanahin'ny famelan-keloka de mivavaka zay tompo ampaherezo mba handray anao ny malagasy rehetra jerevo amin'indra fonao ny zanakay ny tanoranay mba homendrika ary homenao fahendrena sy faharanita-tsaina ho reharehan'ny firenena sy ny fiangonana de tahio ny fiainanay tompo ho asoavinao hatrany ny amin'i Jesosy Kristy zanakao amen